Ao anaty tontolon'ny fampianarana ihany moa sekoly mitsinjo ireo ankizy malagasy ny lycée privé New Speed etsy Ambodinisotry akaiky ny totala satria na dia mpampianatra efa zatra rasy tsara ofana aza no manabe ireo ankizy ao an-toerana dia azo lazaina fa mirary ary azo ny rehetra jifaina ny saram-pianarana eo anivon'ity sekoly ity. Nandritra ny taona maro izay niorenan'ny lycée privé New Speed eny Ambodinisotry akaiky ny total dia tsy mitsahatra ireo tompon'andraikitra manatsara hatrany fomba fampianarana ao aminy satria dia mampianatra zatra raha sy tsara ofana no miandraikitra ireo mpianatra ao amin'izany toeran'izany. Araka ny nambaran'ny tompon'andraikitra dia tsara hatrany no vokatra tao amin'ity sekoly ity izay matetika mahatratra ny zato isan-jato ny tahapa-fahampanadinana. Ny lycée privé New Speed dia ny Ambodinisotry misy anazy mora hita izy satria juste ampitan'ny Maristop izy dia akaiky ny total. Misy fampianarana anankiroa ny sekoly ato ny fampianarana ankapobeny misy manomboka any amin'ny classe de 3e ka hatramin'ny TA dia ny fampianarana teknika misy an'ireto classe reto première année, deuxième année, troisième année, G2, G3 izay manomana ny BEP, G2, G3 sy ny baccalauréat G2, G3. Ny vokatra tamin'ny taom-pianarana lasy iny dia tsara nahafapo tokoa raha tsy tenin'ny BEP G3 zao tato aminay dia zato isan-jato no afa-panadinana na nisy taony mention bien sy maromaro nahazo mention bien ça c'est bien. Ny tanjon'ny sekoly moa dia anatsara hatrany vokatry ny fanadinana eto amin'ny sekoly. Anisan'ny mampiavaka ny sekoly dia fampianarana. Maro noho izany ireo mpianatra izay misafidy ity sekoly ity. Antony safidian-dray aman-dreny kosiako nianatra tato amin'ity fianarana ity tompoko dia satria efa nisy kozinanay sy kozainay tato nianatra dia afaka daholo zareo nanana BEP sy bac ary tena ambony ny résultat zareo. Ny antony safidianan'ny ray aman-dreny koa ny Speed izany dia antony tsara ny discipline sady voafehy tsara avokoa ny ankizy rehetra. Ny nahatonga na isafidy an'ity sekoly ity zany dia azoko antoka fa matianina ilay mpampianatra ato no voaporofo amin'ilay varina fanadinana farany teo. Afantatra fa ho fanomezana fahafapo ireo ray aman-dreny izay mitady sekoly ho an'ny zanany dia mbola misy ny kilasy vitsivitsy izay andraisana ireo mpianatra ireo ao amin'ny lycée privé New Speed etsy Ambodinisotry.